Isan'ny mandray anjara amin'ny fanatanterana ny fahavitantena ara-tsakafo ny fampiroboroboana famokarana akofakana nofo sy akofakana tody. Antony indrindra no ny siny fifanaova-tsinify fa nikempiara-miasa teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono niaraka tamin'ny fiarina amin'ny alalan'ny tetikasa akonaka izay nataony alakamisy 7 janoary 2024 teny Anosy. Arak'izany isy ny fanohanana sy famatsiana ireo tanora nampandraraha te hisehatra ao anatin'ny fiompiana akofakana nofo sy fakana tody. Miatomboka amin'ny fanomezana zanak'akoho ny sakafo eny hatramin'ny famarotana ny vokatra eny anivontsena ka arahina fampiofanana ara-teknika. Efa misy ny drafim-pandraharana na business plan apetraka ao anatin'izany. Tanjona moa ny ampiakarana ny tany fanjifana eny Anakô eto Madagasikara izay isan'ny miantoka ny fanjarian-tsakafo mimponina ihany koa. Inona moa zany tetikasa akonaka zany ny programa fiarina efa fantatritsika rehetra fa natao hanohanana ny fivelarana sy ny rolay seha-piarina entreprise zany salatsalany madinidinika sy lehibe indrindra ho an'ny tanora izay te hisehatra anatin'ny sehatry ny famokarana dia ty manokana zany dia mifandraika tanteraka amin'ilay velorano filohan'ny repoblika hoe fahavitantena ara-tsakafo, ny fahavitantena ara-tsakafo tsy ara-bary ihany. Fantatritsika fa ny fanjifana ny protéine na ny henan'akoho zany zao eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany raha miohatra amin'ireo firenena aty manodidina antsika. Dikan'izany zany dia misy zany tsena tokony ho velarina, fampivelarana zany tsena ny fanjifana ny henan'akoho zany dia mitaky ihany koa zany aty ampiandohana ampitomboana zany ny mpamokatra an'izany akoho zany zany hoe misy opportunité zany ho an'ny tanora izay te hisehatra ao anatin'izany fiompiana akoho izay fakana nofo zany satria be dia be ny filan'ny tsena. Dia ny programa fiarina zany miaraka amin'ny ministera dia nanao an'ity le tetikasa hoe akonaka ty anohanana manokana andreo le tanora izay te hiditra anatin'izany sehatra ny famokarana akoho fakana hena na akoho fakana tody zany mba ahafahantsika manatratra an'ilay tanjona ny fahavitantena ara-tsakafo izay dia mandray anjara anatin'izay.